Iresaka ny fanabeazana kosa isika telo volana fahatelo sady farany herin'ny taom-pianarana no hatrehan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana dia fotoana natanterahana ny famerenandesina sy hanarenana ny lesoka amin'ireo taranja isan-tsokajiny izao. Ny famerenandesina araka izany no ibahan-toerana amin'ity telo volana farany ity. Ho an'ireo kilasy anelanelany natokana ho amin'ny famaranana ny fandaharam-panarana ny telo volana fahatelo izay nanomboka omaly 20 aprily ary tsy farany ratsy ny 20 jolay ho avy izao. Ho an'ireo mpianatra manomana ny fanadinam-panjakana kosa dia natao hamerenandesina sy hanarenana ireo taranja ahitana lesoka kosa izany araka ny ambaran'ny Italia teo anivon'ny EPP Avaradoa. Kilasy septième zany dia izay famerenana amin'ny ankapobeny izany izao atao efa sady manamafy ireo zavatra tokony mafisina tokony matière de base rehetra. Miditra ihany koa amin'ny remédiation satria ny remédiation zany fanarenana an'ireo lesoka tsy ahita tamin'ny examen deuxième trimestre teo dia miditra amin'ny famerenana amin'izay zany zay dia hiatrika ny CP blanc zany zay amin'ny 22 mai dia fitsarana an'izay 23 mai dia au niveau 6 koa indray amin'ny 3 juin. Efa voasoratra anarana avokoa ireo mpiadina amin'ny fanadinana CEP miisa 330 eto anivon'ny sekoly. Izy ireo izay hiatrika izany fanadinana izany 12 jolay ho avy izao. Afatra nanentana amin'ny mpanabe teto ny tokony sy ny fanohanana ratsakafo ireo mpianatra sy ny fanampiana ireo mpianatra amin'ny famerenandesina taona ny atokantrano. Marina moa fa ity EPP Avaradoa ity dia isan'ireo 60 raroa ny SEG Avaradoa mandritra ny fanadinana CEP.